For it was grace that bought my liberty, and I do not know just why He came to love me so. He looked beyond. Forever lift mine eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that called my falling soul. He looked beyond my fault and saw my need. Church, and I shall forever lift mine eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that called my falling soul. He looked beyond my fault and saw my need. He looked beyond my fault and saw my Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer
tes bras je suis rassuré. Montre-moi, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi, oh, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi, montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois, tout près de toi, tout près de toi, comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi de toi. Oh oui, garde-moi près de toi. Encore une fois, garde-moi près de toi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amazing grace, how sweet
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that Davidson raha zafy arivony angatany ianao pasitera mba tena mahaliana fa tsy hisy nanao ahoana ny tontolo namangy any Paris izany komitenena aminay amin'ity hariva ity ampanginy ny feo hafa rehetra ary tsy andre afa-tsy ny feonao zahay misy ro tompo satria tononona aminarany Jesosy any vavaka izany. Amen. Tendrombohitra Sinay. Afaka herinandro vitsivitsy dia hitondra mpianatra teolojia avy any Afrika handeha ho any Egypta sy any Israely. Ary rehefa hahita ny piramide ny Egypta any Cairo Gizeh zay dia handeha bus hivantana avy hatrany any amin'ity toerana ity antsoina hoe tendrombohitra Sinay, izay voalazan'ireo mpandinika ny soratra masina ry havana fa toerana izay nanomezany Mosesy ny didy volon'Andriamanitra. Ary eo am-potitra izany tendrombohitra Sinay izany dia misy ilay couvent antsoina hoe Sainte Catherine, ary dia anam-potoana hijery an'izany toerana malaza izany ihany koa zahay, izay manam-porofo fa ity toerana ity tokoa no toerana izay nanomezan'Andriamanitra ny didy folo zany. Alay sary an-tsairany zanak'Israely tonga eo am-potitra ity tendrombohitra ity. Ary io Andriamanitra tamin'ny Mosesy manao hoe ny zanak'Israely no firenena masina voatokana natao sorona ary fanjakana ao anatin'izany fisoroanana izany. Ary raha ohatra ka mankatoa ianareo Jehova dia ho vahoakako hatramin'ny farany ianareo. Ary hoy ny zanak'Israely manao hoe Andriamanitra mankatoa aminay. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy manao hoe omaniny ny zanak'Israely, aoka ho diovina izy ireo mandritra ny telo andro, hiomana hanamasina ny tenany, andray ny lalàn'Andriamanitra sy ny masina izany lalàn'Andriamanitra izany. Rehefa tapitra ny telo andro hiavana dia nanomboka ny kotrokorana, nanomboka ny feo mafy, ny dradradratra avy ao amin'ny tendrombohitra, toa vaky ny tendrombohitra, ny latsaka ny raona matevina, ary nanomboka ny teny dia ireo teny ao amin'ny didy folo Andriamanitra. Ary izao raha fitinina izany didy folo zany, fitinina ho isika satria somary lavalava ihany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Fa izao ny voasoratra. Didy voalohany, aza manan'Andriamanitra hafa, fa izao ihany. Faharoa, aza manao sarin-javatra sikotra ho anao, statue zany. Fahatelo, aza manonona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitra ao. Fahaefatra, mahatserova ny andro sabata hanamasina azy, enemana no esanao sy hanaovanao ny raharanao rehetra, fa sabatan'i Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito. Fahadimy, eo amin'ny ilany ankavia amin'ny tranako eto, manaja ny rainao sy ny reninao. Ny tohiny dia hoe mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ho anao. Fahaenina, aza mamono olona, dia aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandaingy,
fahafolo aza mitsiritra na ny vadiny namanao na ny tranony namanao na ny ombony namanao sisa aza mitsiritra ary rehefa vita zany teny zany dia men'Andriamanitra ny misesy ilay vato fisaka anankiroa izay misy andreo didy folo ireo. Raha ohatra ka ataony analizy dia mivakivaky na misy soratsoratra na miendrika tahaka an'izao zany didy folo zany. Voalohany indrindra ny didin'Andriamanitra ariavana dia taratry ny mpanao lalàna, tena marina, taratry ny toetra ny mpanao lalàna. Salamo 8:100 ka ny 2:7. Dia ny salamo 7:10 ka ny 7 hatramin'ny 7. Manao hoe tsy misy tsiny ny lalàny Jehova, atsipihina ny tsy misy tsiny. Mamelombelona ny fanahy, tsipihina ny mamelombelona. Mahatoky ny teny vavolombelon Jehova, mahatoky, mahendry ny kely saina, mahendry. Ny andiny manaraka, mahitsy ny tenin Jehova, mahitsy. Manaraka, mahafaly ny fo, mahafaly. Madio ny didin Jehova, madio. Mampahazava ny maso, mampahazava. Ary ny andiny 7, madio ny fahatahorana an Jehova, maharitra mandrakizay. Maharitra mandrakizay. Resaka momba ny didin Jehova na ny lalàn'Andriamanitra izy eto. Marina ny fitsipiky Jehova, marina ary mahitsy tokoa. Ny lalàna dia maneho ny toetra ny olona izay nanome azy. Ary tsy iza io persona na io atsika hoe olona satria izay no teny malagasy azo ampiasana azy. Tsy olona moa fa Andriamanitra. Ilay mpanome lalàna dia hita ao amin'ny lalàna izay nomeny ny toetrany. Manaraka an'izany, rehefa dinihina ny lalàn'Andriamanitra ariavana, dia lalàna moraly izy io, loi morale. Ny moraly dia mampafantatra hoe izao ny tsara, izao ny ratsy, ka tokony hanao ny tsara isika, handeha amin'ny tsara isika, fa tokony hiala amin'ny ratsy. Izany hoe ny lalàn'Andriamanitra zany dia tsy mitondra antsika ho amin'ny fanaovan-dratsy, fa ho amin'ny fanaovana ny tsara. Manondro antsika ny lalana tokony alentsika. Ary izay no lazaintsika hatramin'ny voalohany manao hoe lalàna sady lalana, satria manondro ny lalana izorana. Amin'izao voalohany toko 7 ka ny 9 dia hoy ny apôstôly Jaona manao hoe izay rehetra manota no mandika lalàna. Ary dia manome famaritana na définition ny lalàna izy manao hoe ny ota no fandikana lalàna. Izany hoe izay olona mandika lalàna zany dia mpanota, ary ny fandikana lalàna no atao hoe ota, na hoe ota dia fandikana lalàna. Azo atambatra dolodolo. Zany rehetrarehetra zany dia havana malala isany. Ny lalàna dia manambara manao hoe mila manao ny tsara isika, miala amin'ny faharatsiana amin'ny fanaovana ota sy ny zava-dratsy rehetra. Ny manaraka dia hoe ara-panahy na hoe araka ny fanahy. Amin'ny teny frantsay dia antsoina hoe spirituel ny lalàn'Andriamanitra. Amin'ny Romanina 7:7-10 dia izao no ambaran'ny apôstôly Paoly, ary nadikako arabaky teny ito mihitsy zany. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna. Araka ny fanahy, izany hoe ny mifanohitra amin'izay zany dia hoe tsy charnel, tsy araka ny nofo. Araka ny fanahy. Manambara fifandraisana amin'Andriamanitra izany, ary manambara zavatra tsara sarobidy indrindra. Araka ny fanahy, mihoatra noho izay misy ara-materialy sy ny sisa. Spirituel ny lalàn'Andriamanitra. Ny manaraka dia hoe miabo. Io moa zany ny teny malagasy na ny teny frantsay hoe positif. Positif ny lalàn'Andriamanitra.
Ary ny akamaroan'ny tanora dia mihevitra manao hoe negativa ny lalàn'Andriamanitra. Miba tsy misy afa-tsy hoe aza manao an'ity, aza manao androa, aza manao an'zatsy, aza manao an'ireny. Amin'ny Exodus 20:17 ohatra anankiray fotsiny eo. Dia zao ny voalaza hoe aza mamono olona, aza mamono olona. Ny jiosy mpandinika ny tenin'Andriamanitra taorian'ny andron'i Kristy dia nanisany lalànan'ny testamenta taloha tao amin'ny Torana ny boky Mosesy. Ary dia hoy izy ireo misy lalàna 3,100 atsondrareo misy voty ao amin'ny boky Mosesy na ny Tora. Ary 5,700 amin'ireo dia miiba na negativa avokoa. Le aza, lay prohibition hoy ny voalaza ny teny frantsay. Fa ny ambony izay kely no ireo isa miiba ireo no miabo. Ary marina lay fandrisana. Lay fandrisana dia tsy miankina fotsiny amin'ny didy folo fa le didy hafa rehetra ao amin'ny boky dimy Mosesy izay boky voalohany ao amin'ny testamenta taloha. Hanehoana amintsika fa miabo ny lalàn'Andriamanitra fa tsy miiba dia raisina ny aza mamono olona. Ary raha mamaky ny version na Louis II ianareo dia hoy izy manao hoe tu ne tueras point. Izy tsy milaza hoe ne tue point. Manaraka ve ianareo? Fa hoy izy manao hoe tu ne tueras point. Izany hoe tsy hamono olona ianao. Izany hoe tsy fandrarana zany le izy fa zavatra hataonao sy zavatra ho vitanao no ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka aminao. Raha ohatra ka adika atao paraphrase kely zany teny zany dia hoe hitsitsy hitahiry ain'olona ianao. Zay ny dikany. Hitahiry ain'olona ianao. Raha ohatra ka handray ohatra moderna isika, ohatra anankiray hoe tsy harary ianao. Tahaka an'ity tsy hamono olona ianao ity. Tsy harary ianao. Negativa ve zany hoe tsy harary ianao zany ry havana malalaisany? Negativa ve zany? Pozitiva be zany. Inona maha pozitiva azy? Ho salama mandrakariva ianao. Tsy harary ianao. Ny dikan'izany dia zao. Ho salama mandrakariva ianao. Pozitiva lalàn'Andriamanitra ry havana. Fa tsy negativa araka ny voalazan'ny sasany. Ny manaraka dia hoe manaraka filamatra na prinsipa ny lalàn'Andriamanitra. Amin'ny toriteny 12:9 hoy mpanao ny oabolana ny mpanoratra ny mpitoriteny Solomona zany. Rehefa afaka zany rehetrarehetra zany. Izany hoe nilazan'ireo zavatra rehetrarehetra ireo izy tamin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 12 ka hatramin'ny toko 12:1-12. Dia amin'ny 13:1 izy no manao antitsokevitra na conclusion ty. Manao hoe conclusion. Inona ny conclusion? Andriamanitra no atahory. Ary ny didiny tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Filamatra nge zany ry havana malalaisany. Prinsipa nge zany. Aoka isika naraka ny didiny, hitandrina ny didiny. Satria izay no tokony atao. Venitra ho tratrarina eo amin'ny fiainana. Ny manaraka dia hoe voafaritra na voafintina amin'ny teny fitiavana ny lalàna. Hitantsika tamin'ilay sary voalohany teo ilay vato fisaka misy ny didy folo. Ny didy voalohany ka hatramin'ny didy fahaefatra rehefa mamaky ianareo aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manonona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitra ao.
aza manao sarin-javatra vao sikotra ao anao satria sampireny fa Andriamanitra ihany no Andriamanitra ao. Mahatserova ny sabata ny Jehovah Andriamanitra ao. Aoka ianao anokana an'izany ho andro masina sy fivavahana. Izany dia voafintiny hoe aditsika amin'Andriamanitra. Aditsika amin'Andriamanitra. Izany hoe anehoantsika ny fitiavantsika an'izy io. An'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra hoe raha tia ianao dia tandremo ny efatra voalohany amin'ny didy satria ireo maneho fa tia ianao. Dia mazava ho azy fa manaraka ho azy ny 5 hatramin'ny 10. Ny lalàna fahadimika hatramin'ny lalàna fahafolo riavana dia maneho ny aditsika amin'ny mpiarabelona amintsika. Aza mitsiritra ny Mercedes ny namanao. Aza mitsiritra ny trano namanao. Aza mitsiritra ny vady namanao. Ho antsika lehilahy zany. Aza mitsiritra ny epohan'ny vadinao. Ho anareo vehivavy zany. Raha tia ny namanao ianao, mpifanolo-body rindrina aminao, mpiara-monina aminao, aza mitsiritra ny vadina. Adidy amin'ny mpiarabelona nge zany riavana malalaisany. Raha tia ny mpiarabelona isika dia tsy hangalatra an'izay fananany mpiarabelona riavana. Ondra lahajededia raha tany Paris androany maraina tany Trem mipaosy e. Hay miverika ny beorilika ihany misy mpangaro paosy riavana malalaisany. Efa tratra mantsy indray mandeha. Ary tsy tia handeha ny beorilika fa miodina ary rehefa andritra ny mitakosikosina sy mifanitsakitro ao beorilika ao. Ho anareo izay mbola sy tany beorilika mandehana makany beorilika ianareo ahitan'izany. Aza mangalatra adidy atao amin'ny mpiarabelona. Anehoantsika ny fitiavana ny mpiarabelona. Ny ankizy antsoina hoe manaja ny dada sy reninao. Adidy amin'ny ray aman-dreny ankizy zany riavana malaitsany. Raha tia ny dada sy neniny ankizy dia anaja ny dada sy neniny. Raha milaza isika fa foana lalàn'Andriamanitra riavana dia tsy misy tsony zany manao hoe ajao dada sy neniny. Ary zay ny lasa problema nge amin'izao fotoana moderna ianantsika izao. Sa tsy marina zany lazaiko zany riavana malaitsany. Miteny dada anaka ataovy an'izao dia ampiasain'ny tanora mihitsy lay fiteny moderna. Haiko le izy fa tsy lazaiko aminareo. Ilazan'ny rainy amin'izao fotoana izao zany fasafasy. Tsisy fanajana ray sy renitsony. Satria nahoana? Lazaina fa foana ny lalàn'Andriamanitra. Ka tsy mahagaga raha miborioka ny ara-moraly sy ny fitondran-tena amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny Luka 10:7-20. Dia Jesosy miteny. Nanontany azy ty rangahy mpampianatra malaza manao hoe mpampianatra ianao sesena ny lehibe indrindra amin'ny didin'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Io dia nitsipihiko ary nataoko hitalika riavana ilay fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ny rehetra aminao. Tadiavin'Andriamanitra hanao fanoloran-tena feno sika fa tsy ampahandriavana. Ary misaotra an'Andriamanitra fa eto sika androany rehefa izay midika sy maneho fa te hanome andrendretra rehetreny an'Andriamanitra isika. Ary hoy isika manao ny didy efatra voalohany dia voafeno hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao. Raha hoy Andriamanitra hoe mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Dia aoka ianao ho amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny herinao rehetra sy ny sainao rehetra atsiaro hanamasina sabatan'i Jehovah. Dia hoy Jesosy hoe ny manaraka an'izany ary io le natao ho anenina ho an'ny mpiarabelona. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mazava be e? Tiavany namanao tahaka n'inona? Tenanao. Izany hoe raha tia tena zany ianao. Zay moa le fitentsika. Raha tia tena zany ianao dia tia nina ihany koa namanao na ny mpiarabelona aminao. Tsara nge ny lalàn'Andriamanitra riavany.
pozitiva be ny lalàn'Andriamanitra. Toizatsika amin'ny hoe ny tanjon'ny lalàn'Andriamanitra ny dinidinika. Ny voalohany indrindra dia voalaza eo fa manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny olombelona ny lalàn'Andriamanitra. Ao Matteo 7:19-20 dia izao no lazainy Jesosy: raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, dia inona no tokony ataonao? Tandremo ny didy. Raha te hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ianao, ho any amin'ny paradisa ianao, tandremo ny didy. Izany hoe tamin'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana izany dia sous-entendu izany lazainy Jesosy zay. Saingy efa ho faty teo amin'ny hazo fijaliana moa izy, fa ny velona dia tsy maintsy manatanteraka an'izany didy zany. Raha te ho any amin'ny fiainana izy, tandremo ny didy. Ao amin'ny toriteny 2:17-20 sy ny 4:11 dia mivaky tahaka an'izao: Andriamanitra no atahory, ny didy ny tandremo. Zany no tokony ataon'ny olona rehetra. Zany hoe ny fitsaran'Andriamanitra izany, araka ny voalazany ty toko sy andininy ity, dia mifototra amin'ny didin'Andriamanitra. Ho Solomona manao hoe ny atao rehetra dia entin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Izy fitsarana. Ary ny fitsaran'Andriamanitra dia basé na mifototra amin'ny didin'Andriamanitra. Nangalatra ianao, namono olona ianao, nitsiriritra ianao, taka ny fitsarana. Ary tsy misy afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra ry havana. Tsisy afaka mandositra amin'ny fitsaran'Andriamanitra ry havana. Point fahatelo eo dia manao hoe manondro ny fahotana ny lalàn'Andriamanitra. Amin'ny Jakoba 1:7-20 dia koa ny Romanina 7:20, ary Romanina 7:20 io dia mivaky taka zao: ny lalàna no ahazona ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Izany hoe ny lalàn'Andriamanitra zany no milaza amiko hoe Davidson, nanota ianao. Ino izay ota izay? Ny lalàn'Andriamanitra milaza hoe aza mangalatra, kanefa nangalatra ianao. Tsaroko lay dito ao anatin'ny heroera makany Paris. Ilay rahalahy nitondra anay dia sady guide touristique raha teo. Hoy izy manao hoe ity ny toerana fanaovana examen, ity ny toerana fanaovana examen. Ary nilaza izy fa efa nanao examen tao, ka vao mahita ny seza sy ny latabatra maro be milahatra ao, dia efa mangovotra hatramin'ny lohalika. Dia ahoana moa zany? Misy afaka mangalatra avy ao. Le mangalatra tiany lazainy, inona moa filazany iny zany ny teny frantsay? Le mitrisy nanontany azy. Misy afaka mitrisy ve? Tsisy afaka mangalatra ao. Enjana be ny fitsipika sy ny lalàna. Aza mangalatra. Ny lalàn'Andriamanitra mandro antsika an'izay zavatra tsy mety natao izay. Ary Galatiana 4:20 dia voalaza hoe mitarika ho amin'ny fibebahana ny lalàna. Tarika ao amin'ny fibebahana. Izany hoe rehefa nilaza zany ny lalàna hoe nanota ianao tamin'ity point anankiray ity, dia ny lalàna indray no miteny aminao manao hoe tondroiko ianao. Ny lalàna tsy afaka mamonjy, tsy afaka manavitra, tsy misy azony atao, tsisy fanampiana azony atao, fa dia milaza fotsiny izy. Ary fa fanampiana ihany moa zany raha ny tena marina. Milaza izy manao hoe mandehana makary. Ary io ary andehanana io dia tsy iza fa Jesosy ry havana. Voalaza ny Galatiana 4:20 hoe ny lalàna no ahazona ny fahalalàna marina amin'ny ota. Azafady, ny 4:20 ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy, mba ho amarinina noho ny finoana isika.
Ary ho hitantsika rina kely eo ny hoe amin'ny alalan'ny finoana ny fahasoavan'Andriamanitra no avavonjy atsika. Volazany tenin'Andriamanitra zany ry havana malaisany ary amafisin'ny Paoly eo tsy zany. Fa lazainy ihany koa fa mpitaizantsika ho amin'ny Kristy ny lalàna. Amin'ny teny fototra dia antsoina hoe pédagogue. Ny pédagogue tamin'izany fotoana zany dia mpanompo izay mitondra ny ankizy ho any an-tsekoly, mitarika azy isan'andro dia miverina indray mody an-trano dia mitondra azy any an-tsekoly. Pédagogue mitondra antsika ho amin'ny Kristy. Ny lalàn'Andriamanitra. Ny manaraka dia hoe manome fahafahana tena izy ny lalàn'Andriamanitra. Amin'ny Jakoba toko voalohany ka ny 5:20. Jakoba toko voalohany ka ny 5:20. Izay mandika ny lalàna tanteraka. Io le antsoina amin'ny teny frantsay hoe loi parfaite. Dia ny lalàna fahafahana na hoe lalàna mitondra amin'ny fahafahana amin'ny teny fototra. Lalàna mitondra amin'ny fahafahana ka maharitra amin'izany fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Mitondra ho amin'ny fahafahana ry havana. Raha te ho afaka isika dia aza mangalatra dia aza mamono olona. Tsy natao an'ny olona tsy mpamono olona tany mora ry havana. Ary efa tery an-tany mora ka aza makany ianao. Manome fahafahana ny lalàna. Raha te ho afaka isika dia aoka aneniny hitandra ny lalàn'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 119 ka ny 120. Dia ahoana hozy izy? Andeha amin'ny fahafahanao. Liberté. Fa ny didinao no tadiavy. Raha te ho libre isika. Afaka. Eo ny tenin'Andriamanitra manao hoe tadiavo ary tandremo ny dediny. Ny fahenina io. Manaisitra faharatsiana sady mitondra na manandratra ho amin'ny fitahiana ny lalàn'Andriamanitra. Ohabolana 4:7. Ny fahamarinana manandratra ny firenena. Ny ota kosa mialatsiny amin'ny fandikana diso eo. Dia fahafambaraka amin'ny olona. Ny fahamarinana ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra ny mahamarina anao. Dia manandratra mitondra amin'ny fitahiana. Izany hoe mievite ny ratsy. Manampy antsika ho afaka amin'ny ratsy. Fa manandratra antsika kosa ary manome fitahiana antsika. Ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra. Ny diapontsika manaraka dia milaza ny amin'ny lalàn'Andriamanitra mandrakizay. Ary ny porofo fa mandrakizay ny lalàn'Andriamanitra ry havana dia izao. Voalazany ten'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 12:20. Fa i Satana dia nikomy tamin'Andriamanitra. Ilay dragona ho izy. Dia niady tamin'ny Mikaela sy ny anjeliny. Kanefa dia tsy naharesy azy. Ka dia tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ka dia nazera ho ety ambony tany niaraka tamin'ny anjeliny izy. Ary zany tenin'Andriamanitra fa apately ny anjely, ny devoly, ny démoné sy ny sisa. Niara-nazera taminy. Dia nisy feo laza manao hoe loza ho anareo tany sy ny ranomasina. Fa nazera ho aminareo ny devoly. Sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kirisany andro. Izany hoe ny fikimina tany an-danitra zany zay talohan'ny nanorenana na ny ty tany zay misy antsika ty. Talohan'ny nisy ny olona teto ambonin'ny tany farafaratsiny. Dia midika fa nisy lalàna izay tsy nakatoavy ny tany an-danitra. Ary ny lanitra ry havana dia toeran'ny ordre. Toerana misy fitsipika amin'ny fe. Ka zay rehetra ao dia tsy maintsy manaraka an'izany. I Satana dia te hanaraka ny lalàn'Andriamanitra tany an-danitra. Dia nazera ho aty ambonin'ny tany izy. Izany hoe lalàn'Andriamanitra zany dia tsy nanomboka tamin'ny fotoana izay nanomezany misesy ny didy folon'Andriamanitra tao sy naireriany. Fa hatrany an-danitra ary any an-danitra no misy azy na ny original.
efa nivakitsika ny amin'ny lalàna tao Sinay Exodus toko 20 ka ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9 fahafito ambin'ny folo. Fa iresaka ny amin'ny lalàn'Andriamanitra ankehitriny sy ny lalàn'Andriamanitra amin'ny ho avy isika. Raha mamaky ianareo amin'ny Daniel toko fahafito ka ny 9 fa 5:20 dia milaza izy manao hoe izy dia anova ny fotoana sy ny lalàn'Andriamanitra. Io lay tandroka kely izay rehefa dinihana faminanian'ny ten'Andriamanitra ry havana dia fanjakana na fahefana ara-pivavahana sy ara-panjakana mitambatra izay milaza fa Andriamanitra ary izay milaza fa manana fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra ary afaka midefy an'Andriamanitra. Ka raha miteny Andriamanitra hoe izao natao dia izy manao hoe ny antsika kosa izao natao. Mitafina ary nopotehina ny lalàn'Andriamanitra. Resaka amin'izany tsika raha mpitsoarivo ny amin'ny fotoana anankiray na ny androm-pivavahana indrindraindrindra. Ny vahoaka an'Andriamanitra ho ijaona amin'ny Apokalipsy toko 2:10 ka ny 9 fahafito ambin'ny folo sy ny toko 4:10 ka ny 9 faha-12 dia miaritra na hoe manana ny faharetana ary ny faharetan'ny olona masina dia mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Zay azo lazaina ihany koa hoe ny definition'ny olona masina, ny famaritana ny olona masina dia ny maninona? Mitandrina ny didin'Andriamanitra izy ary mino an Jesosy izy. Ireo anankiroa tsy maintsy mitambatra ry havana. Izany hoe tsy ampiny hoe mino an Jesosy fotsiny, tsy olona masina zany, fa ny olona masina araka ny definition Menzaona dia mitandrina ny didin'Andriamanitra ary mino an Jesosy. Ary ny olona masina dia miaro, ary tsy vitany hoe miaro fa mitandrina an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka tsy diso zany raha milaza ny tenako ahako eto anoloanareo manao hoe masina Davidson. Za zany dia tafiditra ao anatin'io famaritana io. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa misy ifandraisany amin'ny firotsahany loza fito farany ny lalàn'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy toko 4:10 ka ny 9 fa 7:20 toko izay ndinitanareo ary ny 5:20 ka ny 9 fa 5. Dia voalaza hoe hita ny tabernakeliny vavolombelona. Atao anatin'izany tabernakel zany no misy ny fiaran'ny fanekeny na ny arche de l'alliance. Ary tao anatin'ny fiaran'ny fanekeny io no misy ny didy folon'Andriamanitra. Hita ny tabernakeliny vavolombelona tany an-danitra. Izany hoe ijaona zany tao anatin'ny fahitany dia nahita ny didy folon'Andriamanitra any an-danitra. Ary zay no manam-porofo fa mandrak'izay ny lalàn'Andriamanitra ry havana. Ka nahatafiana sy piteny ety ambony tany azy dia mitoetra hatramin'ny mandrak'izay any an-danitra ny original. Ny fitsarana farany dia mifandray akaiky amin'inony? Amin'ny fantikana ny lalàn'Andriamanitra. Izany hoe araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary mazava io dia hoe izay tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra ihany no hiarany loza fito farany. Izay tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra ihany no hiarany loza fito farany. Ary tsy mahagaga raha iantsoantsony tendrombohitra sy ny vatolampy izy ireo manao hoe mianjera aminay, tsy vokatry ny fahatahorana ny Jesosy fotsiny. Zay avy any amin'ny raha ony lanitra ry havana. Fa vokatry ny fianjeran'ny fito amin'izy ireo. Ka dia aleo mitady ny fahafatesana toy izay mitohy ao anatin'ny fahavelomana. Misy ifandraisany amin'ny loza fito farany ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra. Izay tsy mitandrina no hiarany loza fito farany. Ny manaraka dia ny lalàn'Andriamanitra sy ny filazantsara. Verina kely amin'ilay didy folo teo ahako. Jerevy tsara ilay izy. Ilay fanampitehina. Ilay fanovana ny didin'Andriamanitra. Ianao dia hanompo an'Andriamanitra irery ihany. Zay ny didy voalohany. Ianao dia tsy hanonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Ao ka atao am-panajany zany.
ny didy fahatelo dia milaza manao hoe ahoana aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao zay ve ry havana ny didy fahatelo hitatsika eto dia ahoana aoka ianao anenina hanamasina ny androny tompo didy fahafiry moa zany ny tena marina didy faefatra zany ary ataovy vaky tsara fa azo ataovy vaky vilana ny ten'Andriamanitra ahoana vaky ny didy faefatra mahatsiarovana inona ny andro sabata anamasina azy fa inona ny vakianareo eto androny tompo misy dikany io a misy dikany io androny tompo io a tsy le andro sabata eo amin'ny tenin'Andriamanitra io tia nylazaina amin'ny androny tompo io fa andro hafa io manome devoir anareo ako andro inonareo tsy lazaina eto fa ento raha pitsiny devoir raha ohatra mavita anareo ny faefatra ianao dia hanaja ny rainao sy ny renao fadimy ianao dia tsy hamon'olona ianao dia tsy hijangajanga ianao dia tsy hangalatra ianao dia tsy handainga ary jereo fa mba hahatonga an'lizo folo dia nyzaraina ninona ny didy fahafolo le didy fahafolo manao hoe aza mitsiriritra ny trano namanao aza mitsiriritra ny fananany namanao zaraina anankiroa ho folo dia io zany ny didy folon'Andriamanitra io ny katesizy ry havana malala isany ny lalàna sy ny filazantsara efa nilazantsika teo fahasoavana ny namonjenanareo fahasoavana ny namonjenanareo Paoly amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa avy amin'Andriamanitra tsy voavonjy amin'ny fitandremana ny lalàna isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no mahavonjy antsika kanefa atsoin'Andriamanitra mba hitandra ny lan'Andriamanitra isika talohany namoana ny didy folo dia fahita ny fifandraisan'ny lalàna sy ny filazantsara talohany namoana ny didy folo amin'ny Genesis toko fahatelo ka ny andiny fadimy ambin'ny folo ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy taranako sy ny tarana ianao anorotorony izy anorotorony lohanao zany hamogotra ny satana zany ny taranak'ilay vehivavy ary ianao anorotorony melatongony Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijalena any amin'ny Genesis dia fahita ny fandraisan'ny lalàna sy ny filazantsara ny lalàna sy ny filazantsara tao Sinay raha mamaky ianareo ny andininy voalohany amin'ny Exodosy manao izao ny Jehovah-Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tamin'ny tany fanadevozana tany Egypta izany hoe vao manokatra ny vavany Andriamanitra ry havana amin'ny fampidirana lalàna dia izy manao hoe mpanavitra ako mifandray ny fanavotana sy ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra ny lalàna moraly na ny didy folo zany dia ampiarahana kanefa ihany koa sarahana amin'ny lalàna seremoniely ny sarahana seremoniely dia azo dikany frantsay ihany koa hoe loi cultuelle izany hoe lalàna izay mifandray amin'ireo fombafomba fihavana sy ny fisoronana fanaovana fanatitra sy atao amin'ny tempolo tamin'izany fotoana zany kanefa tsy misy tempolo tsony moa amin'izao fotoana izao ry havana malala isany ny didy folon'Andriamanitra ho isika dia tao anatin'inona fiaran'ny fanekena fa ny lalàna seremoniely na ny cultuelle dia napetraka teo anilany didy folo tsy tao anatin'ny fiaran'ny fanekena fa teo anilany na avan'Andriamanitra mihitsy raha misy fahotanana tao izay fantikana ny lalàna moraly dia nisy fanatitra natao ihany koa izay le lalàna seremoniely azona fahadiovana sy famelan-keloka tableau maneho ny mahasamihafa ny lalàn'Andriamanitra sy ny lalàny misesy na ny lalàna seremoniely ary volantsika teo hoe ny lalàn'Andriamanitra ny didy folo dia lalàna moraly fa ny lalàny misesy dia antsoina hoe lalàna seremoniely ary efa tsy eo tsony ny tempoly dia tsy misy ilana ny fitandremana azy intsony rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliany Kristy dia hoy izy manao hoe vita dia tritra ny rideau tao amin'ny tempolin'Andriamanitra ry havana izay manambara manao hoe tsy ilaina intsony ny mitondra fanatitra satria maty eo amin'ny hazo fijaliana ilay zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra
ny fahotany zao tontolo zao. Misy élément maromaro hatramin'ny tonga lafatra na parfaite ny lalàna moralin'Andriamanitra, fa tsy parfaite na imparfaite, tsy tonga lafatra ny lalàna misesy ary nila an Jesosy Kristy mateo amin'ny hazo fijaliana. Taorian'ny hazo fijaliana zay fanambarantsika teo dia foana ny lalàna seremoniely, satria ilay zanak'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao zao dia efa nilaza manao hoe vita vita zava-mijena. Nilaza i Calvin voasoratra eto zay nilazainy zany. Ahoana hoy izy? Tsy tokony hevitra sika fa ny fiavian'i Kristy dia nanafaka antsika amin'ny fahefan'ny lalàna, satria ny lalàna dia fitsika mandrakizay ho an'ny fiainana masina. Tsy azo ovana tahaka ny fahamarin'Andriamanitra arak'izany ny lalàna. Tsy azo ovana tahaka ny fahamarin'Andriamanitra arak'izany ny lalàna. Raha tsy miova Andriamanitra ariavana dia tsy miova ihany koa ny lalàn'Andriamanitra. Amin'ny Romana toko fahenina ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa, hoy Paoly, inona ary no lazaintsika? Hanota va isika? Hitoetra amin'ny ota va isika? Satria nahoana? Tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Any amin'ny toko andininy hafa no ilazany an'izany. Amin'ny andininy voalohany sy faharoa ity dia hoy izy manao hoe hitoetra amin'ny ota va isika? Hitombon'ny fahasoavana. Dia hoy izy manao hoe sanatria izany. Sanatria izany hoe tsy tokony hitoetra amin'ny ota, tsy tokony handika lalàn'Andriamanitra isika na dia ambany fahasoavana azy, satria efa maty tamin'ny ota isika ka tsy tokony hivelona amin'ny fahotana. Mateo toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo, miantso ny olona rehetra hitandrina ny lalàn'i Kristy. Izy dia nilaza mihitsy, izy tenany. Aza ataonareo fa tonga aho izy handrava ny lalàna, tsy tonga aho handrava fa haninona anatanteraka. Fa tsisy foana ny lalàn'Andriamanitra, mialatsiny. Tsisy foana ny lalàn'Andriamanitra. Na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy misy foana. Ny dikan'izany dia zao, raha mitoetra ny lalàn'Andriamanitra ary isika mpanaraka an'Andriamanitra dia miditra ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahafolo. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didika. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didika. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahefatra, manao hoe izay hitanay Israely ambaranareo mba hananareo firaisana amin'ny koa dia dinganina kely. Ary izao ny tendrenay taminy ka ambaranay aminareo Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory eo aminy. Raha manana firaisana aminy sika hoy izy ka mandeha amin'ny maizina dia mandainga sika ka tsy manao ny marina. Ny tiany Jaona ambarange dia zao, aoka hitandrina n'Andriamanitra isika raha tian'Andriamanitra ary mandeha ao mazava amin'Andriamanitra. Amin'ny Hebreo toko fahavalo ka ny andininy fahafolo dia izy manao hoe ataoko ao an-tsainy ny lalàko. Izay le fanekena avao zay ataon'Andriamanitra amintsika olombelona ariavana. Ary hosoratako ao am-pony izany lalàna izany, ary izy oloko ary izao ho Andriamanina. Miantso ny olona rehetra hitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Hoy isika mamintina ny voalaza teo amin'ny hazo fijaliana. No nitambatra na niaona ninona ny fahamarinana na ny justice sy ny fambrampo na ny compassion. Tsy afa-misaraka ireo marin'Andriamanitra ary mitsara Andriamanitra ary ny fitsaran'Andriamanitra ariavana dia bazena amin'ny fototra amin'ny lalàna. Izay mandika ny lalàna dia natao ho faty izy. Kanefa no ny famindrampon'Andriamanitra dia maty teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Nandray ny toerantsika. Nomena fahafam-po ny lalàn'Andriamanitra no ny fahasoavana tao amin'ny Jesosy Kristy. Tokony ho faty ny mpanota izay mandika ny lalàn'Andriamanitra, justice izay. Nefa naka ny toeran'ny mpanota Kristy. Izay ny grâce. Teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy dia nanao hoe vita. Vita ny asa famonjena. Volazan'ny mpandinika ariavana fa ry zareo Grika tamin'ny fotoan'aro ny fanarivo fotoana lasa zay. Ny mpivarotra dia manana rosis tampon. Ary efa tonga ny mpividy ka nandoa ny vidin'ny zavatra rehetra dia mametraka ao amin'ny tampon pediny folo. Tout payé. Tsy misy alotsony akoatran'izay. Voaloha ny vidiny rehetra. Nalohan'i Kristy. Ny vidiny rehetra ho antsika ry havana malala izay. Ary izay no ambarantsika
eto amin'ity toerana ity isaky ny hariva ny fitiavan'Andriamanitra maty teo amin'ny hazo fijalian'ny Kristy ary tamin'ny alalan'ny rany nandoavany ny fahavahana ho atsika. Maty teo amin'ny hazo fijalian'ny Kristy hanafaka atsika ary miantso tsika manao hoe zaho tia anareo ka aoka ianareo mba ho tia ary aneo zany fitiavana izany amin'ny alalan'ny fitandremana ny didiky. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiky. Nisy rangahy anankiray izay voaeritreriny tokoa avy any Angletera tamin'ny taonjato fa 20. Ary tamin'izany fotoana izany dia efa nofoanana ny fanadivozana tany Angletera. Ary nandre izy fa misy volamena be dia be any Amerika avaratra. Koa dia lasa nakany izy hikaroka an'izany volamena izany. Rehefa tonga tany izy ka nanomboka niasa tao anatin'ny volana vitsivitsy monja riavana dia lasa mpanan-karembe. Feno volamena ny valisiny. Ary tena nanapa-kevitra izy. Na dia voatsela akory ny tonga tany Etazonia fa andeha hody ho any amin'ny vady aman-janany sy ny fianakaviany. Ary teny an-dalana dia tapa-kevitra izy ny hizotra hiana-tsimbo ho any amin'ilay État antsoina hoe Nouvelle-Orléans. Tamin'ny taonjato faha 20 ty resaka ty. Misy aminareo zany efa afaka manao fampimarisana sady izay ambara eto. Rehefa tonga tany Nouvelle-Orléans izy dia nahita olona maro be izay nizotra ho amin'ny direksio anankiray ary mila hifanitsakitro mihitsy. Ary rehefa tonga teo izy nanontany hoe efa inona ity dia farany nahazo valiteny ay fanaovana lavanty io toerana io. Ary dia reny sofiny mihitsy manao hoe lasa ilay rangahy anankiray mainty hoditra andevo namidy tany Nouvelle-Orléans. Ary tsy mino manaraka tovovavy mainty hoditra tsara tarehy nasaina nandroso natosika nasaina nivezivezy tao amin'ny estrany mba ho hitan'ireo olona mpivedy anaovana ny lavanty sy ahazona vola miakatra. Dia samy resaka izy ireo lehilahy. Raha azo kio ataoko an'izao, raha azo kio ataoko an'izao, raha azo kio ataoko an'izao. Heniny ty mpikaroka volamena ity zany riavana amin'ny laisany. Dia efa nanomboka ny boboka ny atezerina ny tao am-pony. Nanomboka ny lavanty. Niakatra ny vidiny. Mandra-pahatonga ny fotoana izay na vidiny dehilahy andevo ary tsy mitovy amin'ny vidiny ty tovavy ity. Dia hoy ny mpanao lavanty rehefa tonga amin'izany ambony be zany ny tolobidy ny lazaina. Ray, roa, ary talohan'ny lazan'ny telo riavana dia nikikika ity rangahy mpikaroka volamena ity nanantona ny mpanao lavanty ka nilaza sandambidy avroeny mihoatra noho ny avony sandambidy farany ambony teo. Talanjona ilay rangahy mpanao lavanty ary nijery namingavinga manana an'izany vola izany ve ianao. Nentiny valizy naseho anteo anoloana nisokafany volamena riavana anolazainy ilay sandam-bola. Nanodikodina ny lohany mpanao lavanty ary dia ozy manao hoe lasanao itovavy io. Niraisin'ilay tovavy nidina ny totohatra izy. Rehefa tery ambany dia nomeny ny mpanao lavanty ny vola dia nijery an'ilay tovavy izy. Raha mbola tsy naloha teny tsisy teny vokakory zany tao ambavany dia nororain'ilay ramatoa ny tavany riavana. Hoy izy manao hoe alako ianao. Fafany ny tavany tsy niteny izy na dia niray ambava azy. Nentin'ilay ramatoa namakivaky ny tanàna. Ny ankavia ny ankavanana, ny anatsimo ny ankandrefana toa mitady zavatra izy tsy fantatra hoe inona ty zavatra tadiaviny ty. Ary nijanona teo anoloany ohatry ny magazay anankiray izy. Niditra tao anatiny tao izy fa najanona teo ivelany ilay ramatoa. Niresaka tamin'ny rangahy efa zokonjokony anankiray tao. Ary reny ilay tovavy tao ivelany riavany fa niakatra ny feo.
niakatra ny feo tsy zany lalàna e tokony anaraka lalàna isika fa tanytan-dalàna ity nandresy lahatra n'ilay antitra ilay rangahy ary farany ilalay antitra niditra tao anefitra nakataratasy dia nivoaka nakeo ivelany dia samy nanosiny an'izay taratasy zay izy hitan'ilay raha matokely satria tsikiloviny kely hoenany zavatra amin'ny trango riavana dia nalain'ilay rangahy ilay valizy ary napetrany teo ambony latabatra izay volamena sisa tavela tao anatin'izany harona izany lany ny volamena rehetra rehefa vita izany dia nentiny taratasy dia nandeha nivoaka izy rehefa nivoaka izy dia hoy ilay raha matokely manao hoe halako ianao halako ianao hoy ny lavaliny fantatra ny lavaliny ity ny taratasy fanafananao ity taratasy ity dia milaza fa afaka ianao halako ianao mbo maika hany haninao ety hany halako ianao ity taratasy ity tasy fanafananao ny famaly ny famaly ny famaly faran'ilay raha matokely nijery ny taratasy ary tena taratasy fanafana tokoa izy avana malalaisana marina ve ty taratasy nambarana ho aty izay hitany masoko ankehitriny taratasy manafaka anao io olona afaka ianao mandehana olona afaka ve aho olona afaka ianao afaka mandeha ve aho afaka mandeha anao avy hatrany dia nandohalika teo anoloany ty rangahy ty ty raha matokely ty riavana malalaisany ary ny sarangotra tamin'ny boty feny fotaka tamin'izay fotoan'izay ka nanao hoe misaotra tompoko fa nanafaka ahy ianao ary satria nividy ahy ianao mba hanafaka ahy dia hanompo anao mandrakizay aho hanompo anao mandrakizay aho riavana malalaisany nanafaka antsika Kristy volazany Petera voalohany toko voalohany andiny valam-be fasiv ambe folo fa ny rasony Kristy tsy volamena na volafotsy no nidianany nanafany nanavotany atsika fa ny rasony teo amin'ny azy fitsalena tiantsika Kristy ary miantso atsika izy mahody azy ary haneo aminy hanapofo fa ny fitiavantsika azy dia ny fitandremantsika ny didiny Andriamanitra retahanareo mba ahafahanareo mamaly zany antso-pitiavany Kristy zany amin'ity hariva ity raha iainy mihira izay efa nomaniny mpanompon'Andriamanitra isika aoka isaintsainany amin'izany amen dia mangataka ny domona zany irosy aty aloha hitondra ny hira hoe ento aminy
Jesús. Into uomini diventano ma visagia, fisiane male mi farà sima mia vuna wampu apecha wewa mini juro tebi zamazwana famura fana tiana Jesús. Sarujauna niawampunawa maizinavuku nilalàna leana azakivifa hamundiana teso entre uomini rewentana mavesaja fisiane male mi fana simba mia vuna wampu apecha wewa mini jureu tebi zamazwana famura fana tiana Jesús. Entre uomini rewentana mavisagia, fisiane male mi farai simba mia vuna wampu apecha wewa mini jureu tebi zamazwana famura fana tiana Jesús. Famura fana tiana Jesús. Raha mitsangana hivavaka isika. Andriamanitro ny andala teny fariny amin'izany hira rina izany dia hoe tianao Jesosy, misaotra anao izahay satria nalohanao teo amin'ny hazo fijaliana ny fahafahanao anay tamin'ny ranao soa. Misaotra Tompo, miantso anay ianao hitondra eo aminao ny entana mavesatra sy ny tebotebo rehetra, indrindra amin'ny fizoranay sy ny fiarahanay aminao. Ary misaotra noho ny fahasoavanao, noho ny hery omenao anay satria ho afaka manatanteraka izany izahay ho voninahitry ny aranao riany. Ampio izahay ho tianao Andriamanitro, satria tianay ianao. Ary misaotra noho ny teninao izay nampatsivinao anay tamin'ity hariva ity. Ary misaotra satria hoentinao miverina indray izay rahampitso hariva handreza ny tenim-pitiavana izany. Da io izahay, ambino izahay, aoka hanana ny fanambinana rehetra amin'izay rehetra ataonay izahay voninahitry ny aranao, ary arovy amin'ny ratsy ny loza maro samihafa. Misaotra Tompo, misaotra noho ny fanahinao miasa ny tiam-ponay, satria amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka isika.